Miarabanao Andriamatoa Ara-Benjamina Toky ary miarabantsika tsirairay avy any tokantrano ihany koa manaraka an'izao fandaharana izao. Ia, amin'ny maha-olo-pirenena azy ihany koa moa anisan'ny nanasana azy eto satria raha antsika mahafantatra ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia tsara ny manasa olona zany mba anehoany heviny mahakasika an'izao toe-draram-pirenena izao. Fa mialohan'izay aloha Andriamatoa Andriamasina Natanaela, inona ty Omady for Madagascar ty? Ny Omady for Madagascar toky dia fikambanana vondrona natsangana tamin'ny faran'ny taona 2024. Natsangana avy any avelany moa izy io atao ampivoriana ampirainy malagasy rehetra maneran-tany. Ny tanjona dia ny ahatonga ny eran'ny malagasy maneran-tany ho iray satria marobe isika malagasy maneran-tany ao anatina vondrona, ao anatina fikambanana, fa ohatra ny jiro kely daholo ihany tsika tsirairay avy ihany dia ny zavatra nieritreretana tamin'ny Omady hoe ampitambatra an'ireo jiro kely be da be ireo mba hahazahoana fahazavana lehibe kokoa dia ahafahana manampy an'ireo malagasy tsapa sy hita aty an-toerana hoe sahirana. Dia tao anatin'izay eritreritra izay no nikasana nametrahana ny atao hoe Banque de la Diaspora, na amin'izao fotoan'izao moa izy efa novaina hoe banky ho an'ny malagasy rehetrarehetra mihitsy satria tsy ny olona avy any avelany ihany no afaka mitondra an'izay hoe fikambanan'izay fa ny olona maneran-tany rehetrarehetra ry eo ampitsanganana koa moa amin'izao fotoan'izao zany ny Omady for Madagascar. Fikambanana anao iny io manao politika sa hoe manampy ny sahirana sa inona le tena ataonareo zany? Isika moa zany rehefa mandray andraikitra ao anatin'ny hoe fampandrosoana na ara-sosialy io na ara-toekarena dia manao ny atao hoe politique dans le sens élargi du terme, zany hoe politika sosialy ny ataontsika amin'ny mahafikambanana anazy, amin'ny mahavondrana anazy dia politika izahay, zany hoe afaka miasa izay na inona ny loko politika eo na inona ny loko politika eo. Dans le sens restreint du terme politique, tsy manao politika ny Omady for Madagascar amin'ny mahavondrana sy fikambanana azy. Ianao nisy fotoana ianao mpaneho hevitra amin'ny tambazotra serasera. Nisy ireny ny hetsika teto Madagasikara CNZ sy ny sisa fanesorana ny mpitondra teo aloha mba ahoana ny avianao na hoe ny fijerinao an'ireny zava-nitranga ireny. Tady rivo vaovao malagasy toky ny aina tao anatin'ny fangejana loatra ny malagasy na indritra n'izay taona maro izay ka rariny sitsiny raha nanosika hoe nanampy izahay tamin'ny lafiny ara-lojistika moa zany resaka hoe manome rano teny akanja sy manome masaka satria izay ny zavatra nitediavin'ny mpianatra sy nanome sakafo. Nareo zany tao anatin'ireny point de repos sy ny sisy ireny nareo nanao azy? Ten'izay teny anisany teny anivon'ny teny akanja izay mandritra n'ireny fotoana ireny. Tsika zany tsy le olona hoe avy any avelany dia mitabataba sy menomenina fotsiny ihany, tsy hoe manome sosikevitra be da be ny sosikevitra azo omena, mora kely zany manome sosikevitra zany fa tsika teny hipotsiny, tsika nanampy. Ary namana taty Madagasikara teny Kanja za tany a Francfort nandray ny andraikitra tokony raisika ihany koa. Ianao tsy nidina teny Kanja? Izao manokana taty aoriana vao tonga satria no ny antony maro samihafa ny fonenako moa any, ny asako any, ny fianakaviako any dia izay azoko natao izay kely mba azoko nentina no netiko teto amin'ny zavatra azoko ny raisina teto amin'ny firenena. Efa renao kely le hoe mila fiovana ny malagasy hoe ianao fa tena tery araka ny lazainao teo. Tena izay tokoa ve le sary lenisy tamin'ilay fitondrana teo aloha? Tena ny zavatra hita angambany tsy dia olona tsikera fahatany fa mandinika dia hoy hoe tsy nomena fahalalahana ireo malagasy teto an-toerana sy avy any avelany te mba handra raha teto an-toerana. Olona
mandondona matetika mivaravarana koa iza zany tsy le olona hoe miandry hoe atsona fa za matetika tonga zay manatana elana tonga mandondona manao hatramin'ny farany any zavatra natomboko tefa nandony any teny ok afaka manao création d'emploi mamorona asa be da be eto Madagasikara afaka hoentina ny namana rehetrarehetra avy any avelany na malagasy nareo investisseur étranger samihafa fa mila volonté politique zany zavatra rehetrarehetra zany fa tosy-botanana zany ianao tamin'le fitondrana teo aloha azo atao hoe voasakatsakana de hoe ianao andao hoe soriny ty fa izaho tompoko tsy manao resaka coup d'état bida be nefa nangataka ana anao coup d'état fa ny zavatra nampitahotra ana foana amin'izany atao hoe coup d'état zany a dia ny hoe mandatsatra tena tsy mety amiko zany amin'ny manatana elana hoe ty tanako ty tanareo reto tanako reto tsy atao miosin-dra io a na amin'ny fomba directa na amin'ny fomba indirect tsy miditra amin'izany hoe fanonganam-panjakana zany zany fa za manohana araka izay azoko atao ny ankizin'ny tanora vonina sy te iaina zavatra tsara misy milaza nefa fanonganam-panjakana le teo ny mpomba ny fitondrana teo aloha zao mbola miteny tena fanonganam-panjakana zany miaramila no mandeha makeny amin'ny lampam-panjakana sy ny sisa hoe tena io misy mpitondra tena ongana ianao ndreto milaza hoe tsy dakoro amin'ny fanonganam-panjakana indray ianao amiko tsy raha ny fahitako anazy tsy fanonganam-panjakana ny zavatra nitranga teo satria tsy nisy akitifitifitra nge na teny Amboditsirohatra na teny Avoloha ary tsy nisy filoham-panjakana nge tao Andapa na tany Amboditsirohatra na tany Avoloha ka hoe andeha hoe sorina sy alana ka raha définition stricte ny atao hoe fanonganam-panjakana tsy nisy filohana ongana teo amiko fa mbola nisy filoham-pirenena teo fa izy tsy teo fotsiny fa tany velany izy tsy teo fotsiny fa tsy teo izy raha oharina amin'ny zavatra nitranga tamin'ny 2009 teo le filoham-panjakana dia nampitahorina tansony rahonana tamin'ny basy nandeha nazana tany Avoloha dia zay natonga anazy aloha ny condamné ny communauté internationale hoe fanonganam-panjakana fa ity ange tsy nisy raha latsaka hoe andeha anao iny ka amiko le izy raha ny fahitako anazy tsy fanonganam-panjakana andeha atao hoe niala zany le fitondrana teo aloha satria fa misy mpitondra vaovao eo misy ny filoham-panjakana misy ny conseil pour la refondation de la république misy ny gouvernement misy ny premier ministre idirantsika detay le izy rehefa aveo fa amin'ny akapobeny fotsiny mahafapo anao ve leo atao hoe sortie de crise misy amin'izao fotoana zao zay ny zavatra misy aloha amin'izao fotoana zao mila fanavaozana antsika mila zava-baovao antsika zava-baovao ny ainatsika amin'izao fotoana zao mila mahay mifaly koa isika aloha zavatra voalohan'izay raha ny tenako moa fa tsy ny tenako no nanao an'le izy dia somary enjakenjana kokoa ny nanaovako anazy raha za fa ity le somary sadasada ihany satria safosafotsika ihany koa reo communauté internationale SADC Union africaine dia tsy sa tena nanapakitsika amiko a raha za nitondra anazy dia directoire militaire strict nitondrako an'izy io zay vao nanao an'io resaka fametrahana gouvernement tasisisy io satria raha hitanareo tsara ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao dia ohatrany tonga dia tadiverina amin'le situation taloha fitadiavan-tseza ny zavatra mitranga ka zay ve le izy optimal ve zay zavatra zay mihitsy ve le fiovana ifotony tedaviny malagasy ilain'ny tanora sy indrindraindrindra hahatonga n'ireo malagasy tena miandry ny rariny ireo malagasy marefo 7 tapitrisa moa ny tenenako an'izy io matetika satria zay ny azoko refesina isika malagasy efa maheran'ny 3 tapitrisa tena hitondra ve io an'le fiovana ifotony andrandrain'ny malagasy inona le hoe directoire militaire strict dia manao inona ohatriny ahoana zany le rafitra nieritreretinao raha hoe ianao zany nomena lalana hoe eto ary ny solution anao zay matorandriamasina Natanaela izahay moa tamin'ny nanao ny nanomboka tamin'ny 3 ka hatramin'izao tao anatiny 1000 de for Madagasikara dia natsangana le izy natao resaka sangisangy any moa le izy no hoe andao anao saritsary na gouvernement isika
zany hoe nisy ny rafitra atao anatinay misahana ny ohatrany hoe équivalent ny ministère tsirairay rehetrarehetra misy diaspora io diaspora misy eto Madagasikara zany hoe efa nanangana ekipa ny diaspora ekipa vonina ny tantana ekipa manana ny traikefa rehetrarehetra hitantana amoana any Madagasikara ao anatiny izao toejavatra misy atsika zao satria tsy zavatra vaovao io ny resaka olana ara-jiro ara-tsakafo ara-pahasalamana sy ara-panabeazana efa misy hatry ny ela dia iny ny anto ireo efatra ireo ny pilier ny oronanay sy nefa ny omananay ka raha hoe zay no omena hoe andraikitra amin'izao fotoana zay ny antony nanaovako le antsoavo iny tamin'ny zareo reto moa satria zareo reto ny eo amin'izao fotoana izao ny hoe tsaratsangana ny ministère ny diaspora matoa nangataka an'izay dia satria ao ariana ao tompoko efa misy olona ny vonina amany resaka amin'ny herinaratra amany resaka amin'ny rano amany reo etaeta sosialim-bahoaka reo olona nona mahantra miandry ny rariny efa misy diaspora eo anatin'ny gouvernement ao zao misy diaspora avy ao anatin'ny gouvernement misy ao nisitry ny fitsarana zao diaspora efa misy ao arakaraky ny définition ny atao hoe diaspora io ny diaspora zany amiko dia ny olona avy any avelany efa naangona traikefa nandritry ny taona marobe avy any avelany sy manana impact direct amin'ny toerana ny aviny izany hoe olona tsara petraka any avelany dia efa manana impact ohatranay ao anatin'io fiombonana fikambanana OMAD for Madagasikara io efa nanao projet marobe ange zay nanatsarana ny toe-piainana tantsaha teto Madagasikara ao anatin'ny roa taona zany ao anatin'ny roa taona fotsiny zany hoe le impact anaovany a Madagasikara midéfinira hoe diaspora ve enao sa tsy diaspora fa tsy hoe zay olona nandalo kely tany avelany dia miantso ny tena diaspora satria nivoaka tany avelany ka na ianao ary mandeha kely atsy amin'ny nosy la réunion mandritry ny roa taona dia efa lasa diaspora ve enao raha toka hoe enao moa fa firy taona zany zao ny tany efatra amby roapolo taona zao ny tany toky efa elaela ihany ya ndresaka ianao to efa natsetio kely teo ihany communauté internationale sy ny sisa ny tena natahorana natahorana le mpitondra amin'izao nahatonga azy ny teny hoe itsika iverinao anatin'ny ordre constitutionnel dia le hoe hoavy zao ny sazy amin'ny vondrona afrikana efa nanasazy mihitsy moa vondrona afrikana hoavy ny sazy avy amin'ny sadek hoavy ny avery ary mbola ny ministre ndrarambahiny raha tamin'ny famirapetatana omaly raha mato Kristina Razanamasoa dia mbola ny teny hoe anisan'ny vaindohan-draharaha ny fanaovana négociation amin'ny sadek sy ny union africaine tena ilaina ve zay satria zay ny tahotra ny hoe natonga n'izao fipetraky ny gouvernement tamin'izao inona moa ny zavatra ny hoe ny sadek atsika nandritra n'izay taona zay na ny union africaine atsika nandritra n'izay fotoana zay na ny vondrona maro samihafa tsy ny volany ve nataony niditra tety dia noentina niveriny tany aminy raha amiko malagasy amin'ny arena nanany amin'ny zava-misy afaka mahaleo tena ny malagasy fa mitaky zay fanabeazana hafa taky zay hoe tsy androany misy fiovana dia rapitso tonga dia anakarena tampoka akory mitaky zany sacrifice zany hoe iova izany hoe aleo ny eto amintsika amin'izay aloha ny tandrovana idina mihitsy aloha ny zavatra rehetrarehetra fa isika no miaraka eto zany hoe mafimafy zany zavatra moramora mihitsy zany hoe idina daholy aloha dia hiaraka eto sika iafy mitaky fiafiny zany fa rehefa long terme ny objectif anao toky dia tafavoaka zany fa tsika zany tsy mety amin'io resaka hoe asisy tananga ny zavatra tetavin'ny olona atsika mena kely tsy mena kely tsy ohatran'ny zavatra nataon'le fitondrana teo any ve zany fitaizaina resaka tena ohatrany hoe mahalasa esclave anao fanandevozana le izy omena subvention kely etsy nareo omena subvention kely roa nareo fa izay ihany no mame anareo izay no miteny anareo ny zavatra tokony ataonareo atao aiza le souveraineté amin'izany tsy misy ange valopolo isanjato ao anatin'ny loi de finance tsika
aide avy any velany fa matsimbola avy any velany zany hoe ny roapolo isanjato zany mba mety hoe ressource propre ny Madagasikara so de zay le antony hoe tsika zany tena miakina am'le famatsiana avy any velany fa raha tsisy ny famatsiana avy any velany de sahirany atsika malagasy aminao azo atao ve nefa tsy mila an'izany famatsiana avy any velany zany fa tena ny otrika reny eto no trandraha raha ny fahitako azy manokana tokoy raha zany no mitondra ny baolina tsy mila famatsiana avy any avelany zany isika tsy ilainy zany famatsiana avy any avelany zany satria fanandevozana antsika zany manjary tsy isika tsony no manana ny verikany le souveraineté le fandidina am'le inona ny zavatra tokony atao aitsika regny ahoana zany za miteny foana raha te aindaingana be ianao raha te hoe inona fiteny an'izany re iazakazaka de outil reny zany hoe subvention outil reny fa inona ny tambony io tambony io ve tena hoe mety sy mifanaraka amintsika tonga de nyvalina tendeniko anao hoe tsy ny valiny tsy mifanaraka antsika ny tambony satria le concession angatana zareo ngeza be kokoa no le zavatra azotsika ny stratégie raha zao manana ny atao capital ressource tsika ressource minière ressource halieutique ananany Madagasikara zany za tsy olona tia zany hoe mitrandraka zany fa ressource ngeza be kokoa amintsika malagasy de ny ressource humaine manana tanora maro be sika afaka miasa ka io tokony capital fotsiny io tsy kitian'io fa ambanin'ny tany malagasy ray manontolo satria ny zavatra nataontsika hatramin'izay de mitrandraka nga zany ny hitanao tany amin'ny fiainanao andavanandro zavatra nitrandrahana arena maro be tao io tsy hitanao direct zany toky tsy hitako direct zany tsy hitanareo direct zany capital io rehefa fantatry ny mpindram-bola hoe misy capital ianao anome ange izy ataontsika hoe azonao tiako tenenina hoe ohatrany ianao mandeha mindram-bola any amin'ny banque zany matetika sika le kody fifampiresahana am'ireo olona reo tsy ananatsika fa no miresaka amin'ny amerikana samihafa no miresaka amin'ny allemand samihafa no miresaka amin'ny suisse de zay fahaiza manao zay matetika tsy ananatsika de ambakain'ireo olona rehetrarehetra reo tsika zany hoe tsy tafavoaka mihitsy zany tsika am'le hoe équitable le deal voambakytsika ao anatin'le zany hoe tsy gagnant gagnant mihitsy le izy ireo resaka hoe fifanarahana tena tsy gagnant kosa le izy hatram'izao ny zavatra tokony ataontsika de ohatran'ny zavatra nataon'ny Libye tam'izany andro zany hoe ny bénéfice rehetrarehetra azo ny apahany bénéfice azo am'izay resaka hoe fananana iombonana io satria any malagasy tsy raharay avy ange ny zavatra ao ambanin'ny tany hoe anao io ana io atsika rehetrarehetra io anao malagasy rehetrarehetra zavatra ao ambanin'io tany Madagasikara io adinitsika zay matetika le olana ny Andriamatory Andriamasina Tanaela de ny hoe zay no niainana teto nandritra ny ndeha ataoko hoe 10 taona niditra atao anatin'ny institution Bretton Woods tsika miditra amin'ireo fikambana rehetra mindram-bola PADA paty rehetrarehetra ahoana ny tonga de anapahana zany tapoka rehefa misy ny finiavana iova rehefa misy ny finiavana anao sacrifice tena sacrifice le izy satria misy génération ray roa hiaritra ny mafy fa nitanjona long terme nijerenao de ny hoe tapahana mihitsy eo le ohatran'ny nataon'ny Chine nge nysizole aloha tamin'ny voalohany ny idininy anazy aloha de atsitsika aloha ny Chine zany tamin'ny voalohany nge nomehezatsika zany made in China zany nomehezana nge zany tamin'ny année 90 fa zay le politika any idina le izy aloha de ampiodonina ny toekarena anatiny rehefa miodina tsara io de mivoaka mivelatra am'izay aiza ny Chine am'izao première puissance mondiale nge ny Chine am'izao tsika miresaka zao zany hoe raha mbola miresaka an'izany hoe fanampiana avy any velona zany mbola matahotra ny iofo zany tsika raha zany fahazavoko ny resaka ao zany mbola matahotra tsika renao dingany mbola matahotra tsika toky indrisy mbola matahotra tsika tsy sa mbola tena hoe tapahana de sensibilisation nge io malagasy ange olona mahay malagasy ange olona afaka rehefa azavaintsika amin'ny malagasy eo re olona mila mifekibo kely tsika aloha mila mifetena kely tsika mandritra ny fotoana elaela mety ho sarotra fa tanjona lavikezatra mijerentsika rehefa azavaina amin'ny malagasy zany tena anao atoky fa ho azony ary aitsika hitsinjony le
taranaka faramandimby ireo tsy nantsinjovintsika iny ao anatin'le izy toky dia tsika senao mety efa tsotratra tsony fa noan'le taranaka faramandimby hoe inona ny zavatra navelantsika ka ny olona zao ny nona zao ny tsy manam-bola zao ny tsy mananasa ny amin'izao tsika miteny 2025 zao mbola mampidratsina roviana indray ary zany toky a ny tany ve ny tsy misy ambolena eto Madagasikara ataoko hoe manana velarantany be da be isika malagasy afaka mamboly ary ny zavatra nyvoiziny amantatra amin'izay dia fanohanana an'ireo mpamboly ireo fa rehefa tohana an'ireo mpamboly ireo dia efa tsy nona tsony izy aloha rehefa miasa ireo mpamboly ireo dia sady efa manana azy izy tsy nona tsony afaka mamely tena izay ny teneniko hoe afaka atao tsara zany zavatra izany afaka verina ny système talohan'ny fanjanahantany azahoana mivoaka amin'izao toetra raha zao fa mila volonté politique stricte zany mila volonté politique somary zafady système fanjanahantany sy motige ve zany resahano zany sa alohan'ny fanjanahantany ahita alohan'ny fanjanahantany ianao ve miombon-kevitra fa misy système rafitra be dia be tokony hovaina eto Madagasikara raha tena te hivoatra tsika toky dia tsy maintsy mandalo amin'ny fanovana ny rafitra na tiana na tsy tiana raha efa niaina n'io rafitra io sika na 80 taona mahery satria zavatra nolovaintsika izy io ny tonga dia natao copy paste teto hita hoe tsy nety le izy efa nisy fotoana saika nametrahana ihany ny décentralisation fa tsy natao le izy tsy tena nampiarina fa azo atao tsara ny mandehany amin'ny ataoko hoe fédéralisme état fédéral modéré tsy fédéralisme moa ny tanjontsika tsy ampisarasaraka satria iray ihany isika malagasy fa mila miova rafitra mandeha andalana nefa n'izany ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao état unitaire io tsy mety tokony miovatsika tena hoe appliquentsika le décentralisation effective saika nampiarany flou teo aloha itoboky lahy Didier Ratsiraka izy io décentralisation effective sy ny province autonome afaka appliquena dans le sens strict du terme tsy maninona mihitsy dia jerenao io mandritry ny 3 taona 5 taona mandeha ve jerenao daholo ny indicateur de performance anao 3 taona 5 taona mandeha ve manao ajustement ianao hoe mety sa tsy mety le fiovana napetraka ao raha tsy mety dia ajustenao raha mety dia afaka mipasy étape manaraka indray ianao ny atao hoe état régional dia manao an'izay ihany koa ianao mijery ianao mandritry ny 3-5 taona mety ve sa tsy mety inona ny mila hovaina inona ny mila tsaraina raha hitanao hoe mety dia makany amin'izay ianao ny atao hoe état fédéral modéré maninona ny modéré satria amiko ny constitution tokony ombonana tsy tokony misy an'izany hoe zay no iverenako amin'ilay état hoe raha ihany sika malagasy tsy tokony misy an'izany hoe samy manana ny lalàna zany lalàna ray zany le Madagasikara lalàna iraisana fa ny faritra tsirairay avy tokony miaraka miasa ary ny faritra tsirairay avy tokony manana ny flohany izay hoe filoha mitatana ny Madagasikara filohan'ny Mahajanga filohan'ny Antsiranana filohan'ny Tomasina filohan'ny Fianarantsoa filohan'ny Diego faritany zay faritany totsika zany faritra indray ahoana faritra 3 ny 3 anja amiko resaka structure zany afaka dinihana amin'ny hoe ny détail an'izany tokony ministère anankiray misahana mijery an'izany dia ohatra hoe napetraka zareo moa izy io tsy haiko hoe zay hoe nitanjony izy io hoe ministère ny fanavaozana io hoe andrafitra an'izay fa zavatra important be ny mandrafitra an'io fa nitanjona zany ny tiako atongavana hoe anatin'ny 20 taona tsy tokony hoe olon-tokana tsony mitondra ny Madagasikara fa raha hoe raisitsika zao ny configuration amin'izao fotoan'izao dia ataontsika hoe filohana kenina raha atao moa zany raha tonga ny fotoana hoe afaka mody amin'izay ny any amin'ny diaspora satria milamina ny tany sy ny fanjakana misy ny stabilité politico-économique ka tafody daholo ny Madagasikara malagasy maneran-tany dia tsy ilaina tsony le faritany fahafito le hoe amin'ny diaspora fa hoe efa eto daholo zany tsika malagasy dia reo filohana kenina reo filoha-mpanjakana enireo no mitondra ny malagasy isa-taona dia rehefa misy dia samy mifidy le any amin'ny faritany le enina tenenao zany hoe andrasa aloha misy filoham-pirenena ray zany
anakenina ny filoam-pirenena ka enina ny filoam-pirenena rehefa tonga le état fédéral moderne efa tonga re enina ny filoam-paritany zany re isaky ny faritany satria firenena mako malagasy ray fa misy filoa-paritany enina zany fa tsisy hoe président de république ray coordinateur miovaova izy ataona androany mety amin'ity taon'ity mety mazanga amin'ny taona manaraka mety fianaratsoa dia miotokodina ohatran'izay dia misy fidina izy ireo dia mba isaky ny hoe misy fifidianana dia tsy olona anankiray tsony fidina fa raha mahay mitantana ve ohatra ny eto Antananarivo dia io ihany ny tian'le olona eto Antananarivo hitantana dia maninona moa ny ovaina izy filoa-paritany enina zany dia mifampifidy zany le filoa-paritany reo ndray zay lasa manompa rotation zany reo izay adefini iny moa za tsy adefinisavanao isaky ny roa taona ve sa isan-kery taona no miova fa par rotation zany izy ireo no manao ny coordination en Madagascar samy eto Antananarivo izy no miaraka zany hoe olona isan'andro izy ireo mivondra mamolavola mijerina mandeha ve zavatra miova tanteraka mihitsy zany le constitution am'izao raha zany eritreritro zany tena tena miova zany constitution satria ny ao moa état unitaire filoam-pirenena raha sy système politique zay rafitra politika fa manahoana ny rafitra hafa ary sosialy fampianarana indrindrandrindra ny rafitra raha toe-karinto amintsika ve misy zavatra tokony miovako ny zavatra iraisan'ny malagasy ray manontolo dia ny tokony hanana ny tsirairay avy malagasy tsirairay avy na avy any avaratra ianao na avy any atsimo na avy any andrefana na avy any atsinanana ny zavatra tokony hananany malagasy ray manontolo dia ny zo fototra ny anina sahaza ny rano sahaza fanabeazana sahaza sy ny fahasalamana sahaza zay ny fototra politika ara-sosialy iombonany malagasy ray manontolo tokony hanana an'izay daholo ny malagasy averiko ny anahako 7 tapitrisa isa mila smart moa anatin'le afaka ataontsika raha tena mahay be anaty hoe ny malagasy ray manontolo fa sarotra be moa zany fa dia nitanjona rehefa hoe raha mametraka anazy dia 7 tapitrisa zay ny baziny rehetrarehetra dia avy eo anjaran'ireo mpitondra tsirairay ireo no mijery hoe ahoana ny hanatsarana ny any amin'ny faritra misy anazy satria tsy mety mihitsy zany hoe olona avy ao Antananarivo ny andeha hiteniny hoe ahafantatra ny inona moa tsy mety any amin'ny ambanivohitra Bekily any ohatra aiza ny ahafantaran'ny olona avy eto an'izany ohatrany hoe ampipody izy tafahoatra zany hoe ny avy eto Antananarivo ny anidina rehetrarehetra tsy mety zany mila ovainy zany fa ny olona avy any amin'ny faritra misy azy tsirairay avy verina averintsika any amin'ny vahoaka zany any amin'ny fokon'olona ny fahefana ny andry efa misy angeny rafitra ara-piarahamonina eto Madagasikara say eraky n'izay toerana misy fa misy nyzany atao hoe olobe tranobe ampanjaka ray aman-dreny toteny nandalo ary manana ny rafitra ananany fa dia iny zany mila ada ampitiavanao amin'ny toetra raha zany hoe zay natonga nanyteny foana hoe ny fokotany tokony mifidy ny lehibe apokotany ny fokon'olona tokony mifidy lehibe apokon'olona zany hoe lasa miverina ary amin'le rafitra système politique teo ihany matsika senao zao hoe vidina aloha zany raha ny zavatra misy am'izao zany mijery an'izany eritreritra zany hoe tokony mifidy zany aloha tsika lehibe fokotany aloha zany zao dia manao tsy fantatra ina ny anatambarana an'ireo olobe ara-piarahamonina sy ny sisa reo zay zany tokony atao zao fa ny zavatra misy anefa tsy zay zavatra misy am'izao tsy zay miazakazaka deo ny olona manaritra CV ny CV zao teneniko fotsiny io any amin'ny faritra Moromania région Moromania fa ho 10 ny olona manaritra CV teo chef de région zany iny zavatra misy am'izao eny tsy optimal aloha le zavatra misy am'izao satria zavatra tampotampoka be le izy ny marina izay no nahatonga nanteny hoe efa nandritry ny roa taona izahay ny omana amin'izao toe-javatra izao afaka manampy izahay manana ekipa matanjaka be zahay ao ambadika ao amin'ny diaspora misy dokotera maro be ao misy ingénieur ao manana ntraika efa rehetrarehetra ampiodinana an'io resaka organisationnel rafitra hitondrana an'io ao zay fa raha tianareo zay hitondra tokoa le fanampiana raha tianareo zay andray andraikitra dia ajoroy tompoko ny ministère ny diaspora ao anatin'izany ministère ny diaspora zany
dia tokony misy ny département tsirairay avy mifandraika amin'ny ministera samihafa misy fa dia hoe maninona ny hoe diaspora maninona no miinsiste amin'ny resaka hoe diaspora satria ny diaspora tompoko dia mbola tsy misy naray ary ny ray nipetsapetsa na tamin'ny zavatra naloto rehetrarehetra nitranga teto amin'ny firenena nandritran'izay 12 taona na mahery zay zany hoe olona azontsika atao hoe tsy manana casserole na tsy manana dossier fa olona vonona ny ampandroso. Ianareo diaspora reo zany any ivelany any mipetraka fa manangana ministera ohatrohatry ny ahoana ny fonctionnement zany ministera ny diaspora resahanao zany. Ny misy ao anatin'ireo olony diaspora reo toky vonona tonga eto hody hiasa ao amin'ny malagasy misy vonona ny ody tsy voafetry zany. Misy kosa zay ohatrany tena koa hatranylo amin'izao fotoan'izao dia avany ako ny mandrarano ny antony maro samihafa ny resaka fianakaviana ny resaka fiarina sy ny sisa dia za aloha zany anao zany tsy ody tsy afaka mody tanteraka ataontsika an'izay ngamban'le izy fa vonona ny tsy mitatoerana ministra sy ny sisa tsy mila toerana ministra zany toky tsy mitady an'izany tsy nametraka CV an'izany ary tsy ametraka CV an'izany fa vonona ny anampy kosa vonona ny hanolo-tsaina vonona ny handray andraikitra araka izay tandry azoko atao ary zay moa nefa nataoko hatramin'izay. Efa io moa ny zava-misy amin'izao fotoan'izao nisy zany le mpitondra teo aloha zao efa tsy eto moa zany ny akamarony fa ny zava-misy amin'izao dia hoe ny mpitondra teo aloha dia misy mpitondra amin'izao dia etoko tena adikako mihitsy hoe sasalom zay ny zavatra misy hoe enjehan'le mpitondra amin'izao zany ary tsy vao zao zany tamin'ny 7 zany mipetraka 2 zany mipetraka zao tsika 5 ahoana ny fahitanao zay satria ianao tamin'ireny antsika fotsy reny anisan'ny voy an'le hoe ataovy ny fampihavanam-pirenena dia rehefa mifony izy dia avy alao dia ahoana ny fijerinao an'izay. Hitantsika ny zavatra nitranga tamin'ny taona 7 ny potehana tanteraka ny mpandrarà malagasy nanome asa sy nanana ny naizy azy teto amin'ny tany sy ny firenena. Zany hoe ny potehana tanteraka ny vahoaka malagasy satria rehefa manapotika azy ianao dia manapotika ny malagasy. Zay no nahatonga anahy nanao antso tamin'ny taona 13 hoe sao dia tokony hoatsahatra ny fifankahalana manatana elana moa dia mivoy an'izay fifankatiavana zay foana koa mivoy ny fihavanana mivoy ny fiarahana dia ozy aho hoe toky raha nangalatra 5 taty amiko ve ianao dia mibaboka ianao miteny hoe Natanaela tena nangalatra tany aminao fa tia ny 5 averiko any aminao dia nanararobe mihitsy ary ny foko tamin'le hoe lasanao le 5 hoe tena nakararobe anah le izy dia raha averinao ve le izy dia hanenjika anao atoky raha za Natanaela anah dia tsy hanenjika anao dia ahoana indray le hoe tsy maty manota lasa misy culture d'impunité nge zany hoe raha Andriamasina Natanaela zany hoe dia na mangalatra volam-panjakana ara dia mifona fotsiny dia ok tsisy problème. Raha mangalatra ianao kosa any ka tazominao le izy ohatrany tsy mety fa raha mangalatra ianao dia izy ianao rehefa avy eo hoe Natanaela tena averiko le izy ary rehefa averinao le izy dia raha Natanaela anao raha averinao ny vola nangalarinao taty amiko raha zany le vahoaka dia hoe ataonao amoronana asa dia hoe mibaboka ianao dia Natanaela anah dia izy hoe za tsy hanenjika anao fa atsika moa tany sy fanjakana anjara ny fitsarana no mandray antanana ny zavatra ohatran'ireny ka za zany toky tsy mba mivoy ny atao hoe fankahalana izay ny zavatra namodika ny Madagasikara nandritran'izay fotoana marobe izay fankahalana fa za kosa tsy mba tsy valana mihitsy amin'ny asan'ny fitsarana. Io zao misy trangany Mamravatomanga ny Maurice ahoana zany zao ny eritreritro amin'io hitanareo zao fa vola zany tsy mitondra makany am-pasana fantatritsika tsara ny zavatra nahazo an'i Steve Jobs
Steve Jobs ny teny hoe zany azakazaka ny vola foana izy te mavola zany tsy hoentinao ny ampasany zany vola zany ka raha ioranga iohatra raha-pitso irina moana hoe amerenany any vola ny raisiny tamin'ny malagasy ray manontolo dia hoe ty hoanareo tena hoe imagine kely ange le situation hoe tsy haiko ohatriny 1 milliard ave 2 milliard 20 milliard tsy haiko dia ty ry malagasy fa tena tsy hoentiko any ampasany ty zavatra ty ry malagasy dia averiny le izy toy za hoe namerina izy anjaran'ny fitsarana no mijery Natanaela tsy olona mahay resaka lalàna tsy mahay resaka fitsarana Natanaela zany généraliste ingénieur généraliste tsy raha antaninao ako mombana hoe détail an'ireo secteur rehetrarehetra misy zavatra haiko kely daholo ireo fa manana kosa ny spécialiste amin'ireo zavatra tsirairay avy ireo expert amin'ireo sujet rehetrarehetra ireo ka raha resaka fitsarana dia omeko malalaka ny fitsarana misy fampiakinany manko le izy ianao zany zao mivoy an'le hoe raha nangalatra izy dia avereny nefa le alatra nataony mety tsy araka ny lalàna fa mety hoe alatra amin'izay hoe mety nandroba fananam-panjakana izy mety nisy abus de pouvoir atao sy ny sisa ahoana ny fandraisan'izay zavatra nankory ny olona rehefa manao tsy mety dia tokony mizaka ny zavatra tsy mety nataony zay ny antony isiny lalàna velona zay ny antony isiny ny naranjany zay ny antony isiny ny fitsarana ny acte rehetra zay ataonao zany dia misy conséquence daholo raha mangalatra ianao mety ho tapahany olona ny tananao raha mandainga ianao mety ho voentsika ianao par rapport an'izay zavatra zay zay ny antony ivoizako foana za moa sady ao anatin'ny fandrarana nisy fotoana nanabe ihany koa ny antony tenenako foana hoe re olona revo azo atao dia ny soa hatrany atao ary meteza foana mieritreritra rehefa hoe manao zavatra ny hoe ampiasao ny 3 filtres de Socrate foana rehefa anao zavatra ianao zavatra ataoko ty ve soa manasoa marina ve ty zavatra ataoko ty mitondra soa ve matetika tsika tsy mampiasa an'izay dia manaonao foana manaonao foana Anisan'ny mampandroso ny firenena anankiray resitsika ohatra Chine, Japon sy ny sisa ny fanajany io firenena io ny kolotsaina. Aminao ahoana ny fijerinao ny kolotsaina malagasy satria taloha na ny tainombo mivadika raha tsisy maka sy ny sisa ahoana ny fahitanao an'izay kolotsaina malagasy zay amin'izao tsika amin'ny teny zao? Nosombaina tanteraka ny kolotsaina malagasy toky. Mety ny fantrana na tonga an'izay kolotsaina malagasy zay nosombaina satria rehefa me mahantra ny firenena anankiray dia me mahantra arak'izay ny kolotsaina me mahantra arak'izay ny soatoaviny ary mesimba foana ny mahamalagasy rehefa me mahantra amin'ny malagasy ka izaho dia tena mivoy mihitsy amin'ilay hoe famerenana ny tena kolotsaina sy soatoavina malagasy dia mila arenina aloha ny toe-karena mila samyny manana ny ampy aloha ny malagasy manana sakafo sahaza ny malagasy manana ny rano sahaza ny malagasy zany arenina aloha zany le toe-karena zay vao manarina le kolotsaina fa tsy le kolotsaina no entina manarina le toe-karena tsy possible zany ny ahoana kibonona moa tsy mbalamosina kibo tsy mbalamosina rehefa anao na ny kibo mivezivezy rehefa anao na ny kibo mivezivezy mifanaka tsy possible mihitsy zany hoe olona anona ny be azonao zany fa tsisy ninona miditra ao anatin'ny saina fa raha anao na ako mila mamelona fianakaviana nefa ny anao hitako hoe manana tsaiko atao izay koa arivo na 5 arivo dia ny hakaniny any aminao no eritreretiko voalohany satria ny ao an'zanako ao an-trano nono ka na soatoavina ho inona tetaretsika eo rehefa mbola mahantra ny malagasy dia tsy alao aloha tsy miresaka n'izany soatoavina zany fa toe-karena aloha ny arenina dia zay tsika vao manarina ny zavatra rehetrarehetra mahatonga manontany ianao an'izany manko misy mivoy hoe andao aloha isika iverinao anatin'ny kolotsaina malagasy le teny hoe mahamalagasy atsika fihavanana firaisan-kina sy ny sisa miarina ho azy io toe-karenao rehefa tsy mikevitra amin'izay ianao tsy mitombona tanteraka izany toky tsy mitombona tanteraka izany fa raha vao mbola nona ny malagasy na ho avadika ao avy na havadika ao havanana ny kolotsaina sy ny rehetrarehetra
tsy misy ninona ho tonga eo fa arenina aloha ny toe-karenany malagasy vokisana aloha ny kibon'ny malagasy omena ny ampy izy dia mandeha ho azy io verina ho azy zany kolotsaina verina ho azy zany sotoavana malagasy efa ndraisantsika tery aloha ihany fa tiako amafisina kely le hoe raha ianao zany ny mpamola volany zao fivoanao amin'ny krizy zao ianao raha teo fa momba n'le hoe mila manova rafitra sika inona zany zao ny tena tokony atao tena tokony atao zany zao inona ny tokony atao amin'izao fotoana izao dia ny fampiodinana farak'izay aingana ny toe-karena ny famokarana anatiny fivezivezeny ny toe-karena anatiny mila arenina aingana dia aingana mila mamokatra ny malagasy mila toanana ny mpamboly mila toanana ny mpiopy mila toanana rehetrarehetra izay mpandrara efa mipetraka eo hoy aho efa mipetraka eo zany hoe efa manana ny traikefany afaka miteraka asa aingana be zany hoe omena tosika daholo ireo malagasy mpandrara eto atoerana voalohany indrindra sy atsoina ireo mpandrara malagasy avy any avelany hifanometanana hanarenana farak'izay aingana ny toe-karena eto Madagasikara. Zay zany tokony ataon'ny mpitondra amin'izao io zao. Zay ny sosikevitra. Raha toe-karena zay fa ny ara-tsosialy manao ahoana indray ny sosikevitra ao. Mifandray ihany zany tokony ara-toe-karena sy ny ara-tsosialy satria ny zavatra rehetrarehetra dia miainga avy amin'ny asa. Rehefa manana asa ny olona anankiray dia mandeha ho azy daholo ny zavatra rehetrarehetra. Io ny zavatra tena hoe andry hijon'ny rehetrarehetra asa foana. Ianao tsy mavikeo hoe sodovana ny rafim-pampianarana na ny programme-pampianarana mihitsy raha zany sao tokony mba hovaina satria efa ndeha ataoko hoe lozan'ny toetrandro. Tena marina izay teneninao zay. Tena marina izay teneninao zay. Zavatra tokony atao izany fa dia na mbola averiko tsara le izy hoe ny priorité ny lahara-pahamehana dia ny toe-karena. Tena hoe priorité numéro 1 na numéro 0 mihitsy ary toe-karena dia ny zavatra rehetrarehetra mifandraika amin'izay ny fahasalamana ny fanabeazana sy mila hovaina daholo zany. Reo fondation ilay zavatra ataontsika fanavaozana ary tsy fanavaozana fotsiny matoa ianao manavao zany mila manala mihitsy ianao aloha mila esorina ifotony mila mandinika ianao hoe mifanaraka tokoa ve ty zavatra ity amin'ny zavatra tokony ho izy sa tsika hatramin'izay dia nanao copy paste fotsiny ihany nanara ina moa ny copy paste amin'ny teny tondrako anazy nanao copy coller fotsiny ihany tsika hatramin'izay fa tsy zavatra tena mifanaraka amin'ny zavatra misy ny zavatra napetraka. Resaka kolikoly ahoana ny fahitanao azy? Ny resaka kolikoly aloha dia tonga dia tokony hajanona tanteraka fa zavatra mora miteny an'izany avavy hoe hajanona tanteraka. Fa le fomba najanonana azy? Le fomba najanonana anazy efa zatra tsika nandritrany na farany ambony ka hatramin'ny farany ambany dia nanao an'ilay izy daholo ka raha te hanajanona kolikoly zany ianao dia mila ianao manao ary amin'ilay levier anankiray ary atao hoe ny karaman'ilay olona zany mila amboarinao ange mila manatsondrotra karaman'ny olona ianao azahoan'ilay olona tena mijery hoe ny karama azoko isam-bolana ve mahavita andoavako ny facture rehetrarehetra amin'ny farany volana fa raha mbola tsy mahavita mandohan'ny facture karama mpiasa-panjakana karama mpiasa-panjakana ny karama rehetrarehetra ny olona ao anatin'ny fanjakana zany tokony mahavita amin'ny karamany miaina ara-dalàna fa raha mbola tsy miaina ara-dalàna ny olona dia zany hoe tsy manana ny karama ara-dalàna dia mbola mitohy foana io kolikoly io. Ny kolikoly zany zavatra d'un côté aspect financier zany mila ampy ny karamany de deux aspect misy ny aspect éducatif koa zany mila fanabeazana ary mila koa côté anankiray entitra ianao rehefa mahazo karama ara-dalàna ianao ka mbola hitan'olona manao kolikoly dia tokony misy kosa mifepetra amin'ny teny hoe voaroky ianao mahazo avertissement ianao voaroky ianao mety tonga hatrany amin'ny hoe vogadry ianao rehefa hoe tsy manaraka ny tokony izy. Roa taona no feim-potoana nomeny io fitondrana io anaovana an'izay fanavaozana refondation zay mety ho vita ao anatin'ny roa taona ny zavatra rehetrarehetra resahantsika izany. Ny sarotra be ny anao an'izany ao anatin'ny roa taona mila honnête koa tsika ao anatin'ilay izy ny zavatra mety vita ao anatin'ny roa taona dia ny fampiroboroboana aingana be ny resaka ara-toe-karena famokarana asa famokarana
zay ny anazy zany zay fotsiny ny zavatra raha misy ny zavatra tena averimberiko eto dia mila mamorona asa mamokatra ny mpamboly mila mamokatra ny mpiopy mila mamokatra tokony ho ampiana daholo ny mpandraraha rehetrarehetra zay ny zavatra afaka atao anatin'ny io roa taona io averina daholo ny asa rehetrarehetra zay simba sy ny sombainy zay zany ny azo atao fa le ndresahana to mbola zavatra hafa efa maraparana fandarantsika asa hoe inona le tsy hoe teny moa zany sosikevitra tena mba homenao zany mba hampandrosana ty Madagasikara ty fa zay ny tena andrasan'ny vahoaka matoa izy ny tolona ny tady fanovana. Ny tanora dia miandry fanovana aingana be. Mila mahafantatra nefa nysika tanora fa fanovana sy fanavaozana zany mila fotoana zany, mila ezaka zany, ary indrindra mila asa, mila fahavononana, mila olona tena te hiafy aloha voalohany indrindra, ary olona tena te hiasa. Ary zany asa zany tsy mora zany miasa zany fa rehefa miaraka daholo tsika rehefa manana fotom-pisainana miabo dia tafavoaka atsika zany fa mily zany vahoaka tena miverina mifankaty ary vahoaka miala amin'ny zavatra teo aloha satria ny tsarasarahana ange tsika malagasy rehefa nysika iray ihany tsika malagasy.